andriamato flo tsy hoe akory hoe ianao présidenty Madagasikara ty ka zay tianao atao mialatsiny fa manohitra an'io fanapahan-kevitsy ny conseil des ministres zay natao tamin'ny maly io ny fitondram-panjakana vao niteny tamin'ny janvier hoe handeha amboly ala any arivo na manalina tsy hita akory zao ianao ndeha kapahala andriamato ingay rajoeny hifampitana atsika amin'ny international any fa tsisy ala ao Toliara fa tsy misy rano io ihany ny poumon Toliara le izy tsy titetika asa base Toliara ty mihitsy ny hitondra tombotsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana zany ka toerinay hatramin'ny farany ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana zany sorena no sady tezitra tamin'ny fitondram-panjakana isy tendrandrena Soloneko taoriny fanapahan-kevitra izay noraisina tao amin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo ny ampandehanana ny tetikasa base Toliara izay niteraka savorivory sy korontana teto amin'ny firenena fa indrindra fa iny tapany atsimon'ny nosy iny tsy sy tendrandrena Soloneko ihany no tsy mankasitraka ity tetikasa ity fa vahoaka maro tsy magnanka ny basy tambaktanina io raha ila la voalohe tsy afaka hitsoaky raha i da la basy mitoaky todideny vozonay raha tsy hitsoaky na oda tsy manaiky an'io fitandrana fasinaiky ho antsika izay mpanaraka fiainam-pirenena dia efa nanohitra ity tetikasa ity ihany koa nisy olombam-bahoaka Irmar Tinoka Roberto ity oronantsary hitantsika amin'ity sary ity dia tamin'ny taona 724 nanohitra ity tetikasa ity izy tamin'ny fitondran'ny Rajonar Mampianina ary ny oariny toy ny fanjakany Hitler ny fitondrany filoha teo aloha Rajonar Mampianina tamin'izany satria fantany tsara ny voka-dratsy ateraky nyity ara-tontolo iainana indrindrandrindra fa amin'ny fahasalamam-bahoaka mampalahelo fa adino ny tanteraka izany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy ireo ndao averitsika ampatsahivina izy zany oronantsary tamin'ny 724 zany ijerena ny afanam-pony solombam-bahoaka volomboasary manomboka aty amin'ny Toliara Sainte iny hatrany Amorombe any Toliara 2 iny hatrany Amorombe any dia misy alana Mike ao tsy gidro avao ny anatin'ny alana Mike io misy ny atao hoe peuple Mike io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoky lahy sy tompoky vavy zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ara ny zavatra nataon'ny Hitler tamin'izany fotoana zany tena handripaka an'le vahoaka malagasy extermination zay ny mo mahalaza azy kokoa tsy misy olona tsy tiany zany fampandrosoana zany tompoky lahy sy tompoky vavy fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovitantsika amin'ny hafa fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty exploitation minière no atao anatin'ny reny ao fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao mandeha ny radioactivité anatiny ao aiza le vahoaka malagasy ry tompoko ampy zay tsy ahivinantsika ihany koa efa nanohitra nyity tetikasa ty ihany koa ny mpanakanto avy any atsimon'ny nosy Teorakotovao ary mbola manohitra an'izany izy katramin'izao tsara mpatsiahivina eto ihany koa ny fanoheran'ny filoha teo aloha tompoko lahy Didier Ratsiraka an'ity tetikasa base Toliara ity zao na eno namana anankiray ahako momba nyty fasimainty any Toliara misy loda mitatao tsy maintsy atao zay soroana an'le loza karaha mbola lasa ihany moa le izy dia inona ry no zavatra azo atao mba ampiena an'le loza efa niteneniko le io enina ambe folo taona zahay tompony aminao étude de impact environnemental satria projet ndratsiraka ny QMM Rio Tinto Tolagnaro io projet ndratsiraka ao anatin'ny boky io sahala amin'izany koa ny Feransoalala projet io sahala amin'izany koa ny Serika fa tsy sahala amin'io nitondrako azy enina ambe folo taona zay nanao étude d'impact environnemental ny problème mipetraka dia zao alain'ny olona le fasika alaindry zareo dia raisiny le ilmenita miverina concentré fa tsy miparitaka ohatrany taloha ny monazite zay radioactif misy radioactivité ao mety misy uranium 238 ao zany zavatra zany hitondra leucémie hitondra cancer ho an'ny fort-dauphin ary mety hitondra an'izany any Toliara raha tsy mitandrina ndao hiverina amin'ity taona 2024 ity isika
nolanina tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny fanokafana indray ny fitandrahana ireo fasika mineraly ataony base toliara ny tena masorena sy nahatezitra ny sitendrandrena solonyaiko sy ireo ponina avy anatsimo dia zao ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny fampirarahana araka ny voalazan'ny filan-kevitry ny ministra satria ny amin'ny fitondram-panjakana manokana dia tombotsoan'ny firenena no lara-pamena azahoana tombony bebe koa ity tetikasa ity na amin'ny lafiny etra zany ara-toekarena na ara-tsosialy indrindra fa ny faritra atsimo andrifana ho fanamafisana ny filan-kevitry ny ministra ny resaka tampanao gazety ny ministry ny arenan-kibon-tany Andriamatoa Rakotomalala Irindrainy Olivier tamin'ny tarefeny tsikitsiky no ny resan'ny tampanao gazety nanambarany fa ampiditra 5 milliards de dollars isan-taona amin'ny kitapom-bolam-panjakana io tetikasa base toliara io milamina daholo ny etra ny tombotsoa ara-sosialy sy ny sisa efa nojerena avokoa ny lafiny ara-tontolo iainana satria efa voizina daholo ny resaka akony ara-tontolo iainana akony ara-pahasalamana sy ny sisa dia efa vonina amin'izany ny ministera sy ireo mpiaramiasa pikaroka raha sanatria misy radiation dia efa misy fepetra raisina ifezina an'izany ho ity ministra ny arenan-kibon-tany ity toy izany ihany koa ny fifehezana ny akony ratsy amin'ny ara-tontolo iainana io ny vola rehetra hiditra amin'ny fanjakana malagasy ao anatin'io ao anatin'le tetikasa mandritran'le mbola tsisy oatra zany teto amin'ny firenena ao anatin'io dia misy zany izay hoe fampiasam-bola ara-tsosialy le fampiasam-bola tetikasa goavana ao anatin'izay koa ny fandraisan'ny fanjakana ny resaka hoe tamberim-bity ny resaka redevance izay aloha hatramin'ny impôt isan-karazany misy manko hatramin'indrindra manko tetikasa vahiny hitanareo rehefa mahazo tombony reny dia misy an'le hoe retenu à la source amina dividende ao anatin'izany rehetra ny etrarehetra kapeny hatramin'ny impôt sur les revenus en société ny redevance ny contribution sociale au niveau communautaire lira 4 millions de dollars isan-taona misy koa moa zany fijerena manokana resaka hoe radiation misy convention manokana mikasika ny gestion ny radiation izay rahana miaraka amin'ny NSTN na Institut national des sciences et techniques nucléaires izay solitenany AIEA na le agence internationale pour l'énergie atomique izay mijery momba ny resaka radiation raha sanatria hoe misy zany ary ny fisian'izany dia fezina ao anatin'izay fepetra amin'ny gestion des rayonnements zay misy ny fepetra ara-tontolo iainana rehetrarehetra manomboka zao zany tsika dia hiasa amin'izay amin'ny fametrahana pitsopitso ny mbola misy ny resaka tokotany sy ny sisa misy ny resaka négociation madinidinika amin'ny resaka ny aoky fotony tezitra isitendranena solonyaiko mitsangana izy mijoro amin'ny masony mba-mbahoaka azy any toliara voalohany hitondra feon'ny vahoaka zavadoza tena zavadoza any amin'ny faritra atsimo io fanatanteranana io tetikasa io eo ny fandripahana ala ahitana hazo tsy hita naizanaiza manerana an'izao tontolo zao toy ny farafatsy baobaby oringana sy ho maty daholo ireo biby maro isan-karazany miaina ao anatin'ny ireo ala ireo nampatsiahy ny filohan'ny rajoely izy fa anisany nanao sonia hiaro ny tontolo iainana ity fitondram-panjakana ity indrindra fa ity firenentsika ity arak'izany ifankahita any amin'ny organisation internationale miaro ny tontolo iainana isitendrandrana solonyaiko sy filohan'ny rajoely amin'ity toedra raha ity ny fitondram-panjakana vao niteny tamin'ny janvier hoe handeha amboly ala any arivo na manalina tsy hitakory zao ianao ndeha kapahala Andriamatoa Ingay Rajoely hifampitana tsika amin'ny international any fa tsisy ala ao Toliara ny Toliara fa tsy misy rano io ihany ny poumon ny Toliara dia io ihany koa natao zany zavatra zany re tomboka raha mahafatsy nareo mangily raha mahafantatsy nareo hifaty ao hifaty anie zany zavatra zany so dia tsy fantatsika vahoaka malagasy nareo rehefa te handehana Madagasikara dia ao hifaty dia any mangily fa zany zavatra zany dia ao hifaty zany zavatra zany fanampizay no azavainy sy tendrandrana solonyaiko tamin'ny fomba tsotra ny fomba fanatanterana ity tetikasa ity tany eo amin'ny 3000 hectares eo no simbaina ho adina hatrany amin'ny 60 mètres midadasika tena midadasika anie zany 3000 hectares zany ho izy tendrandrana solonyaiko ka fomba ahoana no anginana amin'ity famotehana ny Toliara ity tsy vitany hoe efa nalain'ny filohan'ny Rajoely ankeriny ny vola 12 millions de dollars zay iadena amin'ny keretany atsimo dia zao indray hitady potehana ny ala
potehina ny tontolo iainana ary ho aringana ny mponina any amin'ny faritra atsimo. Raha na misy teny Ranena Solaiky manokana dia mazava tsy mankasitraka ity filan-kevitry ny ministra ity isy teny Ranena Soloniaiko ary manohitra hatramin'ny farany. Famboatra lavaka zareo 60 mètres 60 mètres zany mitovitovy amin'io carton io 60 mètres io. Hisy zany lavaka 60 mètres 3000 hectares 3000 hectares zany 60 mètres ho lavaka tsy lasa hely toliara. Andriamatofilo hamboarinao hely toliara ka ho hadinao 3000 hectares de profondeur de 60 mètres. Mba meteza anao mitoerako tsy hoe anao manam-pahefana dia handidy fotsiny ka tsy hiteny zay vaoaka ny toliara ho alinao zany toliara ataonao hely toliara. Miala tsiny fa manohitra an'io fanapahan-kevitry ny conseil des ministres zay natao tamin'ny maly io. Ianao ny tena hoe tametsaka tantara ho an'ity firenena ity. Zay zao ny tantara tena apetsaka ho anay toliara tsy vitsany 12 millions de dollars. Zay nalainao tao toliara ho zaraina mivoaka ny toliara no resaka kere. Tamin'ny 1er avril nanoratra tany ministère-ny nanoratra tany Banque mondiale ministère-ny finance hoe halaina io volan'ny toliara io. Tsy vitan'iny fa zao ndray ianao hataonao hely toliara sady ho lalinao 3000 mètres carrés sady indrindra any amin'ny profondeur de 60 mètres any sady sinao camion hitatitra an'io. Ho potika daholo zany ny fanjonona satria plazy anankiray plazinay manahaka ny Dubai io raha ihany plazinay raha ihany io andabo io halainao koa plazinay io. Ny any hafa namboaranao Miami ny any hafa namboaranao Miami ny plazinay koa halainao. Andriamatofilo tsy hoe akory hoe ianao présidenty Madagasikara aty ka zay tianao atao. Tsy maro resaka isolombavam-bahoaka sy teny Ranena Soloniaiko. Rehefa tsy mahay mitondra tsy mahay mampidibola amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia tokony ametra-pialana fa tsy ny vahoaka toliara no atao sorona ho vonoina aringana. Rehefa tsy mahay mitondra amin'ny tany républicaine rehefa tsy mahay mitondra ny filoha sy ny miaraka aminy rehefa tsisy vahaolana ho entinao an'ity firenena ity mametra-pialana fotsiny. Rehefa tsisy vahaolana ho entinao rehefa tsy mahita vola dia ho vonoina zao zahay toliara. Inona koa fitanana famahatsa inona fidiram-bola ao graphique nataonareo any atsimo miteny tsy miteny ane aho ary mbola iantsoko ministre ny mine io satria firy ny vola hiditra amin'io taonina be deabe hoentinareo amin'io tsy miteny fa ty anankiray ty no hitenenako ko satria le toerana misy azy tsy mety io no poumonay halainao zao poumonay de tsy afaka hiaina zay Andriamatofilo. Andao tsika hijery amin'ny Google aiza misy ala ao toliara io ihany misy ala ary ala tsy misy manerana zao tontolo zao. Société avy any an'Amerika le izy la parka ao iza naratana ao New York io tonga de alaina nahazo ray fotsy tsy azo alaina ao nefa hazo misy azo ilaina manerana zao tontolo zao fa hazo ao amin'io toerana misy anay io tsy misy manerana zao tontolo zao. Ary ny fanapahan-kevitry conseil des ministres nampiantona an'io dia mazava tsara hoe misy fampiresahana tsy misy fampiresahana tanokatra fotsiny ianao ka izay sy izay tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaontsika androany mialatsina somary nafanakely satria tena miankina amin'ny ainao ao toliara izany natao hoe io alana io handeha ho kapaina sady hanamboarana hely ao toliara ao. Tsy mety zany zavatra zay tompoko lasy tompoko vavy. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa i Eliara Bevahiny filohan'ny antoko otrikafo. Tsy mankasitraka ihany koa ny filan-kevitry ny ministra zay natao tamin'ny 17 Novambra 2024 lasa teo izy. Tsy nisy akory ho izy nifakan-kevitra tamin'ny olona tany antoerana izay voakasika amin'ity toetra raha ity fa tonga de filohan'ny Rajoela no nitarika ny fampiraharaha mivantana tamin'ny orinasa base toliara. Tsy fantatra akory ny fifanarahana sy ny tombotsoa azo satria tsy misy ny mangarahara. Araka izany azo sokajiana fa tombotsoan'olombitsy no mampisisika ny fitondram-panjakana iroso amin'ity tetikasa ity. Mazava ho azy fa tsy misy tombotsoan'ny mpiray-tanindrazana amin'ity tetikasa base toliara ity. Araka izany toeriny antoko otrikafo hatramin'ny farany ity famotehana ny mpiray-tanindrazana ity ary manohitra tanteraka
ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tsy misy fakana ny hevitry ny avy fotony izay ilay voakasika mivantana moa zany fa nraisina le fanapa-kevitra satria milaza moa zany zareo fa hoe Andriamatoa Rajoelina no nitarika ny fampirarahana tamin'ny orinasa Basy Toliara ary azahoana tombony kokoa io izy raha mihoatra ny fitrandrahana efa misy ao Madagasikara sahala amin'ny hoe natao tamin'ny Ambadivia, natao tamin'ny QMM. Izay zavatra moa zany tsy mazava tsy fantatra hoe ino ny ilay fanarahana io inona ny tombony ho an'ny firenena fa za zany tsy ady hevitra amin'izay. Zay mbola resaka zany fa ny fantatra fotsiny dia ny hoe famonoana ny Praitanindrazana io raha tsorona kokoa le izy ary tena hoe fanaovana tsinitsinina n'ilay vahoaka tena tompon'ny arena tompon'ilay toerana mihitsy le izy tsy titetika aza Basy Toliara ty mihitsy mendy hitondra tombotsoa ho an'ny Praitanindrazana zany ka toerinay hatramin'ny farany ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana zany roso amin'io fitrandrahana io satria ny anay dia mazava tsy manana modely tsara tsika amin'ny fitrandrahana arena eto amin'ity Madagasikara ity fa faty antoka. Eto am-pamarana dia zao solombavambahoaka sy tendranena solonyaiko ihany sy filohan'otrikafo no hitantsika naneho hevitra manohitra mivantana an'ity tetikasa mamotika ny Praitanindrazana amin'ny tapany atsimon'ny nosy fa maro ireo vahoaka izay ambadika izy ireo manohitra tanteraka an'ity tetikasa famotehana azy ireo ity. Eo anatrehan'izay nefa miroso ny fitondram-panjakana mampiasa fahefana rehetra izay ampelantan'izy ireo anatanterahana ity tetikasa Basy Toliara ity satria vola ho an'ny fitondram-panjakana ity tetikasa Basy Toliara ity. Araka izany mienjana roa ny tady eto amin'ny firenena ary ahina isiny korontana any amin'ny tapany varatry nosy. Oharantsika miandalana io mety nitoy ity raha ity ary izay ihany koa mamarana videontsika androany aza dino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amanaraka indray.